Salut daholo a. Le kabaran'ny filoham-pirenena zany dia tena rediredy total mihitsy. Dia io moa izy vitan'ny havany eo ny fitenenana hitan'ny fikambanam-be iraisam-pirenena hoe izany ny argument an'ny filoham-pirenena. Ny zavatra tsafa zany dia mivoraka tanteraka ny zareo amin'ny fitantanana ny firenena. Dia misy androany zany misy anio misy hoe ohatran'ny hoe contre manifestation. Dia hitantsika hoe inona indray zany no andrasan'ny zareo amin'io. Raha tena fahazahoako anazy zany dia ampiseho zareo hoe hitarika amin'ny hoe guerre civile ve sa hoe tena hoe misy vahoaka tsy mifanaraka fa io nge vakiana fotsiny. Ianao zany ohatran'izany vahoaka hovorianao androany hitan'ny olona eo. Ity eraky Madagasikara miara-mihetsika daholo asa hoe mihetsika eraky Madagasikara ve mpanao anazy izavy fa tsy Madagasikara fotsiny fa hita hoe zareo hoe manana manifestant any New York, any Belgique, any France, La Réunion, Maurice, ny isan-karazany, ny Allemagne hitantsika daholo ny vahoaka mihetsika. Dia vakiana fotsiny hoe iny andrareo vahoaka aiza ilay mihetsika dia makaiza dia hanao inona. Hitantsika koa ny stratégie-n'ny mpanao hery famoretana hoe hiaro ny atsy dia hanohana ny arova ve. Ny tanjona zany dia mety hoe efa hita ny stratégie-ndrareo zany dia resaka herisetra ihany. Hanosika eny amina ivelafana herisetra hoe andeha vao maika hidaroka ny olona amin'ny fomba hafa. Dia io zany mila mitandrina tsara ny mpanao manifestation satria tsy ho tratran'ny hoe rangitina dia provocation, nefa kosa mila miaro tena satria ny atahorana dia misy hafa le hoe tandro filaminana manao izay ataony eo, fa ny atahorana koa misy olona civil manifestant dia tonga andeha ohatran'ny nataon'ny mpandroba ihany. Mila mailo tsara fampiaro ny olona amin'ny lafiny hoe fampiaro tsy ho voarohirohy hoe mpanendaka na mpandroba na ohatrohatr'izany, fa koa hoe tsy tonga dia ho voalakolakona olona civil hafa any dia aveo justifiena hoe misy guerre civile. Izay ary fa dia tena bon courage. Mafanafana zay tamin'ny maly zay angotraka ny ady ary miakatra ny température ny maripana. Dia rehefa manoloana an'izay dia mizarazara ny saina hoe ahoana ihany izy ity, mety misy tadokivy aza, misy mieritreritra hoe rindrina be olo eo, il n'y a pas moyen. Logika be lay réaction-tsika. Fa ity ny zavatra anankiray mba tiako ampatsahivina antsika mety sady ampaherezana antsika koa. Ny tantara ny soratra masina ho anahy dia natao échantillonnage, ahitana hoe ohatry ny ahoana ny fonctionnement ny olombelona sy ny fiainany ary aiza ho aiza no misitué tsika. Tantara izay diso fantatritsika loatra tantaran'ny zanak'Israely tany Egypta. Rehefa nasian'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely teo amin'ny tanan'ny Farao, Andriamanitra naniraka Mosesy, dia jereo tsara ilay lucidité-n'Andriamanitra hoe tsy ho avelan'ny Farao ho afaka mora foana ianareo. Ka miamafy ny degré-n'ilay izy tonga hatrany amin'ny loza 10 dia izay vao nandefa ny lehilahy. Ary raha nandefa ary izy raha tadidinareo dia tsy nandefa hoe mariky ny faharesena, fa nandefa noho ny fahasosorana. Profon'izany rehefa lasa kely ny zanak'Israely dia natsiaro izy hoe fa inona ary ty nataoko, dia nanenjika avy atao rena, zany hoe le orgueil, le hampo voadona any amin'ilay atao hoe orgueil. Ary orgueil mafy be taminy dia zao hoe andevo ve no hampandoalika Pharaon. Tsy dia le fait hoe izy resy, satria ça peut arriver amin'ny ady hoe mety ho resy anady ianao, fa ity tsy resy anady akory fa esclave no faire plier Pharaon. Tsy zakan'izany.
dia jamban'izay fahatezerana noho ny voninany zay izy dia nanenjika avy ato aoriana. Rehefa nanenjika avy ato aoriana na dia efa nitenenin'ireo mpanolontsaina hoe okizay ry mpanjaka fa matanjaka ny Andriamanitra zao dia non, par orgueil dia nandeha foana izy. Hitantsika iny toy ny tantara tsy ho resahako intsony. Ny lesona voaray ao anatin'izy dia zao hoe plus mihamafy ny oppression ataon'ny adversaire, plus adedio ty mihamanakaiky ny fahareseny. Averiko ndray, plus mihamafy ny pression ataon'ny adversaire, ny plus signal iny hoe zay ny plafond dia eo am'izay no koresy izy. Tantaran'izao tontolo zao manamafy an'izany. Tamin'ireny apartheid reny, ny fampijaliana natao an'i Nelson Mandela ohatra. Ny zavatra nahagaga tsy arakaraky ny nampidirana ny Mandela tany am-ponja no nampalefaka ny fitakiana, fa voamaika niakatra ny dozan'izy, ary rehefa niakatra ny dozan'izy dia izao tontolo izao mihitsy lasa ny s'intéresser amin'ny Mandela, tonga hatramin'ny mpanao gazety tany amin'ny prison nanao interview an'i Mandela, aiza misy an'izany hoe prisonnier zany indray lasa vedette. Oui, ary rehefa lasa vedette ny prisonnier dia niatire ny opinion publique, dia iny opinion publique iny lasa lobbying nampamoaka ny Mandela tao amin'ny fiponja miaraka tamin'izany nazahoan'izy Frédéric Leclerc prix Nobel de la paix. Jire tsara le fivadiany rafitra lasa nahazo prix Nobel de la paix izy sy Frédéric Leclerc. Tiana tongavana dia zao marina fa ao anatin'ny combat mahamaitsika dia mampivarahontsana, tena marina zany, fa manana fijery hafa hoe arakaraky ny mampiakatra ny tension io no mahasarika ny olona. Jereo tsara fa mahazo sympathie les mouvements, ny opinion publique, ny opinion internationale, ary na ny olona zay tsy mpigrevy, tsy mpitolona lasa attiré amin'izy. Zany hoe lasa manao effet domino les zavatra. Zay ny tenenako hoe tenez bon parce que la fin est proche. Tsy hoe maminany fa analyse hitako amin'ny zavatra rehetra hoe rehefa ny olona englouti ao anatin'le bulle ny fahatezerany dia tsy mahita intsony izay hahavoa azy. Fa isika kosa plus mafy ny attaque, plus tsika aguerri. Ina le aguerri? Lucide, mailo, prudent, vigilant, mandinika tsara, zany hoe ny faculté tsika rehetrarehetra vorosaina tsara satria opprimé, ary rehefa opprimé anao dia manino zany lasa maximum daholy ny signal d'attention rehetrarehetra. Zay ny différence. Ny olona ao anaty bulle ny fahatezerana zay ao anatin'ny heriny tahaka ny farao dia il court à sa perte. Fa ny olona opprimé kosa na dia mafy aza mahazo azy dia mélucide ary miamangatsido ka mahita hoe aiza indray ny lalana leha. Izay no ampaherezana antsika ny côté spirituel moa tsy resako tsony fa analyse amina resaka oppression le izy, andao avadika force ilay manjo satria na tiatsika na sy tiatsika tsy maintsy miatire ny olona. Tadidiko tsara tamin'ny fanenjeny nataon'ny Néron, ny kristianina tamin'ny Roma, arakaraky ny namonona andreo kristianina ireo tamin'ny fomba feno fahabibiana no nabetsaka ny olona niova fo tao andapa satria niatire ny olona hoe pourquoi reto olona reto na dia fantany ary fa vonona mbola maika misisika dia vao maika betsaka ny olona resy lahatra tao andapa. Zay le izy.
ny fidradradradratsika sy ny tomantsika mahasarika olona maro ary mampametra-panontaniana hoe fa misy inona marinao. Tady dio zay teniko zay. Samita in'Andriamanitra tokoa.